manonona ny fahasoavan'ny Tompon Jesosy amintsika rehetra izay tafiditra atao anatin'izao mivantana YouTube izao. Ity mivantana ity dia ho ezahako ho ataoko enregistrement izy ity dia ho aparitako amin'ny page-tsika Facebook ihany koa. Fantatsika tsara fa ny page Facebook dia supprimer zany ny mivantana après 30 jours. Vaovao indray izay circulaire izay satria araka ny fanazavana zareo ao amin'ny tontolon'ny meta zany dia hoe problème na stockage le izy. Dia zany mahatonga ana manao ny mivantana atao amin'ny YouTube dia avy eo manao reproduction ho antsika izay mpanaraka ny page dia ny fanosorana sy ny vondrona isan-karazany izay misitraka ny partage après an'izao mivantana YouTube eto amin'ny page diololo fanosorana izao. Tonoana amintsika rehetra ny fahasoavan'ny Tompo Jesosy. Androantsika dia resaka lohahevitra anankiray mikasika an'io trangan-javatra izay mampahory ny fiarahamonina sy lasa banal be eo amin'ny fiarahamonina dia tsy inona izany fa ny hitanareo ilay trangan-javatra hoe fatifatin'ny zazakely eto sy eroa ivelan'ny efa hoe fanalan-jaza, ivelan'ny resaka halatra voamaso sy ny fanapahan-doha. Ary ny zavatra tena hoe mampalahelo par rapport amin'ity hoe fatin'ny zazakely eto sy eroa ity dia toy ny hoe efa manomboka zatra sy ny hoe sanatriana izany zarina amin'izay figura izay kisary izay zany ny fiarahamonina hoe toy ny efa hoe sanatriana izany mialatsiny teny an'ity hoe tezaina amin'izay hoe tontolo misy vonoolona sy mialatsiny teny an'ity hoe sorona mivantana na ankolaka na mivantana mihitsy amin'ny alalan'ny vonoolona famonoana zazakely ivelona ny fanalan-jaza ho sy ny sisa rehetrarehetra toy izany mampalahelo fa toy ny hoe zarina sy injectena ao anatin'ny fiarahamonina zany zay zavatra izay ary efa manomboka miaccepter an'izany ny fiarahamonina misy. Mampalahelo izay victime dia tena hoe inona moa fa tsy misy afa-tsy ny hoe mahireza sy ny teny fampiononana zay fotsiny le izy fa na ny fanjakana izay tondrona fa maefa sy ny fiarahamonina izay tokony hifehy an'izany satria izay ny antony hoe fiarahamonina. Le fiarahamonina dia atsangana hifehezana ny zavatra tahaka izany dia zary mitanteraka mihitsy tsy manana fahefana manoloana ity fatin-jazakely eto sy eroa sy karazana vonoolona mitranga miendrika sorona mivantana zay hoazavaintsika rehetra hoazavaiko aminareo rehetrarehetra rehefa avy eo amin'izay hoe mivantana na ankolaka izay sorona amin'ny alalan'ity hoe fatin-jazakely eto sy eroa ity. Tao 67 hectara fotsiny zao dia niarana hita isika ny sesisesibe la izy zaza tsy ampitaona voaolana andro vitsivitsy herinandro vitsivitsy taorianan'izay indray dia misy zaza tena hoe mampalahelo ny traitement nanaovana an'ilay zaza ny olana ny lohany nifiny tapaka ny tongony miolana any amin'ny fanariana maloto any no toerana nahitana an'ilay zaza. Miaraka amin'izany dia misy zavatra orchestrena miaraka amina taratasy misy message amin'ny soratra menamena ireny rehetrarehetra ireny ho an'ny mpamonoolona sy ny mpanao sorona dia misy détail avokoa ny rehetrarehetra ireny ka izay indrindra no horesahantsika ato an'io hoe maninona ny fiarahamonina no tena hoe lasa victime sy hoe lasa manomboka zatra ary ampiainana an'izany zavatra izay atroce mampiorokoditra tsy fahita sy tsy nisy teo amin'ny fiarahamonina izany. Mampalahelo ilay izy izay ny zavatra horesahantsika an'io ary ho voninahitran'Andriamanitra ihany no mbola ahafahantsika amin'ny resaka an'izany. Minkasitraka anao izay ary masina tsara indrindra ary misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary mbola afaka hitondra izao lohahevitra izao. Ianao no mifehy amin'ny contexte rehetra ary ny fanahy masinao ny manositra ny teny ahafahan'ny teny mampita ny message any amin'ny tsirairay ihany
ifoazany zany teny zany indrindra ifoazany conscience ny tsiraray malona izao fiarahamonina tena hoe masika de masika ao anatin'ny andro mahaory izao ao anatin'izao tribulation izao dia amin'izay hoe ianao manisy hasina ny teny sy manositra ny teny zay tompo dia hiteraka fahatongavan-tsaina ho an'ny tsiraray message à partir ny hoe ianao miasa ao anatin'ny teny. Ny devolo mpangalateny tompo dia tsy manam-pahefana amin'ny alalan'ny proclamation izay iarahanay mifanaika sy mifanambara eto ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Eny ary hiditra amin'ny fanazavana ny lohahevitra isika ny amin'ity hoe vaton-jaza etseroy ity. Hoy isika teo hoe 67 hectares na 67 hectares ihany koa ivelan'ny alatra voamaso, ivelan'ny lotapaka, ivelan'ny kidina-pinina, ivelan'ny endri-javatra be da be izay amoizana ain'olona lehilahy na vehivavy araky ny filana izay mila, satria misy filana ao ambadika izany zavatra rehetrarehetra izany par rapport amin'ireny assassinat sy vono olona sy ireny zavatra rehetrarehetra ireny ao anatin'izay contexte anambarantsika azy izay, dia misy sesisesy indray tato ato victime ny zazakely, victime ny zazakely, zaza tsy manatiny, zaza tsy manatsiny, mineur, lahy na vavy. Tao 67 hectares fotsiny dia zaza anankiroa no victime. De manoloana an'izany anefa dia ny fiarahamonina natao hifehy, satria ny fiarahamonina dia ny contexte ny hoe fiarahamonina ny antony nananganana ny fiarahamonina isian'ny fokon'olona, isian'ny rafitra tanatohatra, ipetrahan'ireo autorité, ary ireo autorité dia tokony autoritaire amin'izay fahefan'izay. Fiarahamonina dikan'izay dia hoe mifehy an'ilay fiarahana monina, izay ny antony nananganana ilay fiarahamonina. Kanefa par rapport amin'ny zavatra misy ary araka ny fanambarantsika sy ny témoignage ny zavatra misy dia tsy voafehy fa misesy en espace même pas un mois dia misy zazakely anankiroa tsy fantatra hoe amin'ny ahoana ny ahoana, maninona, inona no antony dia victime na viol, victime na famonoana feno, abibina, atrocité. Zany rehetrarehetra izany tokony hametrahantsika fanontaniana. Ary zany zavatra izany dia tsy tokony hoe matoritory isika ny amin'izany, tsy tokony hoe manaikinaiky be fahatany isika ny amin'izany, tsy tokony hoe ao anaty somay isika ny amin'izany zavatra rehetrarehetra izany, fa eo indrindra no any ampitantsika hafatra sy anindritsika ny lohahevitra ny amin'ny tokony ambara sy azavaina ato anatin'ity lohahevitra ity, indrindra manamafy isika fa ao anatin'ny tribulation tanteraka ny contexte iainantsika zanak'olombelona amin'izao vanim-potoana izao. Hoy isika teo hoe tsy vao izao no nisy an'io trangan-javatra io eny tompoko, tsy vao izao fa amin'izao vanim-potoana izarantsika izao kosa dia mamahery vaika io trangan-javatra io ivon'olona misible ny zazakely io. Inona no antony? Inona no antony? Za zany raha mitondra fanazavana amintsika sy fanamariana amintsika dia ny azany tsotra be ny antony. Ny ao ambadika io zavatra ampiainina sy injectena amin'ny fiarahamonina io, hoy isika teo hoe miendrika sorona, mivantana na akolaka atao amin'ny zazakely io dia ianareo mahafantatra, ianareo malala fa ny zavatra voizina eto amin'ny pejy dia fampahafantarana antsika ny fipetsin'ny Satana, demonia,
ao ambadiky ny fanambarana ao anatin'ny fiasany eo amin'ny trangan-javatra misy eo amin'ny fiarahamonina. Averiko indray, na tianao na tsy tianao dia ny ao ambadiky io dia resaka sorona mivantana na ankolaka. Resaka sorona ankolaka na mivantana, mihitsy. Izay no anambarako azy. Izay no anambarako azy. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa maninona? Inona no antony sorona? Ny zavatra tokony ho fantatsika sy hovaray antsika dia hoe izao zavatra rehetrarehetra iainana sy ampiainana antsika izao dia misy ambadika avokoa. Ary ny ao ambadika ireo zavatra rehetra iainantsika sy ampiainana antsika ireo, izy ao ambadika ireo, ravola. Mamoana. Io ilay ambarany amin'ny filazaon-tsarany amin'ny hoe tsy mahay manompo tompo roa ianareo. Ny anankiray tsy maintsy ho tianareo, ny anankiray tsy maintsy ho alanareo. Dia raha miditra ny amin'ny fanazavana ny amin'izay isika dia ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny sitrapon'ny ravola. Na tianao na tsy tianao dia mipetraka foana ny fahamarinan'ny filazaon-tsarany amin'ny hoe ety amin'ity zao tontolo izao ity no ahitanareo fahoriana. Dia iza no mpampahory, iza no mampahory? Dia ny valin'izay raha korsibe ny antsika, Satana sy ny fanaratsy no mpampahory, ary ny mpiara-miasa aminy no mampahory miaraka aminy. Veko tsara fa Satana sy ny mpiara-miasa aminy ny fanaratsy no mampahory. Dia inona ilay fahoriana par rapport amin'ny zavatra resantsika eto? Victime ny zazakely, victime ny mineur, lehilahy na vehivavy. Tapadoha izay tsy tokony ho tapadoha, voalatra voamaso ny marefo sy ny tsy manatsiny any amin'ny tany lavitra andriny. Ary rehefa nisy fotoana tafakatra teto amin'ny renivohitra izany trangan-javatra izany, mba ilazana amintsika fa tsy hoe izay lavitra andrina fotsiny ihany, fa efa alaporta eo amin'ny varavaran'ny tsiraray mihitsy ity resaka sorona mivantana sy ankolaka resantsika eto ity. Izay hitondranay fanairana amintsika tahaka ny efa nanary anay, nanairanay hatramin'izay, sy mitondranay fanambarana teto hatramin'izay. Izay ihany koa ilay logo antsika bio eo amin'ny page na YouTube na Facebook ny amin'ny hoe izay fantatray no ambaranay, izay hitanay no lazainay, fa nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Fa za zany dia miteny amintsika sy manatsikafina amintsika fa izay no ao ambadika io zavatra rehetrarehetra io. Misy mpanambola ao ambadika ary ny mpanambola no mijery ny zavatra rehetrarehetra. Dia ireo mpanambola ireo mba hahafahany mianime sy mahazo inspiration, surtout mitahiry izay zavatra tiany tehirizina ao anatin'ny hoe fahefana, pouvoir, ao anatin'ny hoe fanjakana, ao anatin'ny hoe gloire, ny voninahitra, ny sy ny sisa rehetra mifampitohy an'izay. Dia satria izy mifanaraka amin'izay hifanarahany ihany ao amin'ny tontolo ara-panahy, dia ilay sefo be an'ilay ara-panahy mpampahorina ambarantsika teo, dia amin'ity zao tontolo izao ity no ahitanareo fahoriana. Ilay lehibe araky ny efa fanambarantsika sy fanazavantsika eto foana, Efesianina toko 1:9. Isika tsy mitolona amin'ny nofo amandrà, fa ny fanaratsy eny amin'ny rivotra, ennemi invisible, mpanjakan'izao fahamahizinana izao izay mizere ao amin'ny tontolony tsy hita maso ary miara-miasa amin'ireo elita izay manaiky hiarahany miasa. Dia ao anatin'izay misy zavatra takiny io fanahy io, dia tsy inona izany fa izay no miteraka nyity fahoriana sy ny amin'ny sakrifisy amin'ny ambarantsika teo hoe mivantana na ankolaka amin'ny tsy manatsiny sy ireo marefo, ireo mineur, zazakely na mety ho lehibe ihany koa, araka ny fanambarantsika teo hoe alatra voamaso, fanapahan-doha sy ny sisa rehetra izay fanitondrantsika resaka. Ary namafisantsika resaka indray anio hoe
fa maninona amin'izao fotoana izao miazakazaka be mihitsy ary victime ny zazakely, ny mineur ny tsy manatsiny. Fa izay no zavatra ao ambadiky ny fahoriana sy ny fampahoriana izay miatra ny tsy manatsiny ankehitriny ary injecté eo amin'ny fiarahamonina. Misy toky sy andininy vitsivitsy reto aho zaraiko aminao mba hitenenako aminao fa tsy onono ny zavatra resahantsika fa efa nisy hatramin'izay, ary surtout par rapport amin'ny zavatra nambarantsika teo hoe misy fanahy Efesiana 4:1 le nambarantsika teo ary io fanahy io dia minorira inona ny sakafony amina fanahy ain'olombelona, ary ny tena préféreny dia ny fanahin-jazakely satria ireny mbola madio. Ny fanahin-jazakely no efa nisy fotoantsika nanazava an'ity zavatra ao ambarako ity, ny préfiguré ny maneho kisariny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zay nahatonga Jesosy Kristy tao anatin'ny fampianarany ny teny ny amin'ny hoe raha tsy misy mandray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra ao mihitsy. Dia io fanjakan'Andriamanitra ao anatin'ny image kisary hoe zaza io mihitsy, ao anatin'ny fanehoana ny amin'ny toe-pon'ny zaza, zay le resahantsika teo hoe maninona ny fanapampahory, Efesiana 4:1, fanahin'izao tontolo izao, fanahin'ny biby ity no misible amin'izao vanim-potoana izarantsika izao, zazakely tsy manatsiny mineur, satria ireny mbola madio sy ao anatin'ilay image resahan'ny fanazavana ny resahantsika teo hoe fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza. En même temps mivenger an'Andriamanitra tsy toy mihitsy ihany koa Satana satria izy tany an-danitra no nazera. Ary ny fahamarinana ny référence ny Baiboly toko sy andiny filazon tsara reny resahantsika teo hoe raha tsy misy mandray fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza, zay référence izay mihitsy ny violé ny démoni, de misible zazakely izy misible mineur izy misible tsy manatsiny izy afahany mivenger an'ilay nanjerana anazy tany an-danitra mamaly faty an'Andriamanitra ary se référé foana hoe nisorona Jesosy Kristy, nisorona tany amin'ny Levity kosa, tomoina, ondry, omby, osy, voromailala sy ny sisa rehetra araka ny Tora, dia tsy manaiky mihitsy Satana fa se révélé, se manifesté eo amin'ny fiarahamonina ary mampiseho ny heriny indrindra maka ny toerany foana izy hoe izy no maître, izy no mpanjaka ity amin'ity zao tontolo izao ity. Ka ao anatin'izany rehetrarehetra izany de plus en plus ny fiarahamonina anankiray tafasaraka amin'Andriamanitra dia mahazo toerana eo amin'ilay fiarahamonina izany endritsorona be da be isan-karazany izany ao anatin'izay esprit miseho manifesté izay, ao anatin'izay esprit hoe manohatra an'Andriamanitra izay. Misy toko sy andiny vitsivitsy aho ireto tiako mba ho raisinao aretiko ilazana aminao fa rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny vahoaka Israel tamin'izany vanim-potoana izany dia nanao sorona zazakely izy ireo ary nampamakiny izy ireo afo, ny zazakely no tetitetehany, no dorany velona mihitsy, nomeny Andriamanitra eo indrindra ilay point ampitaiko amintsika hoe matoa zany misy amin'izao vanim-potoana resahantsika izao ny fampahoriana ny zazakely, matoa misy ny fampijaliana avec atrocité atao amin'ny zazakely amin'izao vanim-potoana resahantsika izao dia tsy onono, tsy lainga, tsy affirmation be fahatany fotsiny fa zavatra efa nisy tamin'izay ihany ao anatin'ny tontolo ara-panahy, ao anatin'ny contexte hoe tafasaraka amin'Andriamanitra ny fiarahamonina anankiray ary misy fanapampahory manapaka eo amin'ilay firenena, dia io kisary io ihany no miverina, tsy misy vaovao ety ambony tany
fa ny taloha ihany no miverina ao amin'ny baiboly. De izay ny zavatra iainan'ny firenena malagasy amin'izao vanim-potoana, iresahantsika sy izarantsika izao, ary miha-matanjaka sy miha-mahazo vahana, mihazakazaka be mihitsy ary miha-mafy izany endri-javatra izay tondrontsika eto hoe sorona mivantana nakolaka amin'ny zaza mineur tsy manatsiny izany. Vakio ny mpanjaka faharoa toko fahaenina ambin'ny folo manontolo dia hitanao ao andininy fahatelo, izany hoe zaza ampamakiana afo atolotra ny Andriamanitra tsy izy, Andriamanitra Moloka. Ao anatin'ny fanimpotsampy dia ao anatin'izay ny fampahoriana sy ny fampijaliana atao amin'ny zazakely, tetitetehina sy dorana velona ampamakiana afo omena an'io Andriamanitra Moloka io. Dikan'izay dia ilay fiarahamonina mihitsy no atolotra, ary ao anatin'izay ndrita fangataham-pitahiana rehetrarehetra, ahafahana miazona n'ilay pouvoir, fanjakana, gloire sy ny toy izany rehetrarehetra. Ny mpanjaka faharoa toko fahafito ambin'ny folo, mitohy foana ny tantara, dia ny fahafito ambin'ny folo. Ny mpanjaka faharoa toko faharaika amby roapolo, ny Ezekela toko fahaenina ambin'ny folo, andin'ny faharoapolo sy faharaika ambin'ny roapolo. Ary efa tany amin'ny Levity kosa toko fahavalo ambin'ny folo, mandraisanoty fotsiny ianao fa tsy manana fotoana isika hitetahina zany. Levity kosa toko fahavalo ambin'ny folo, andin'ny faharaika amby roapolo, ny Levity kosa toko faharoapolo, andin'ny faharoa sy fahadimy. Efa tany no nisy an'io fanolorana zazakely, araka ny fanazavana antsika teo hoe isan'ny preferen'ny fanahy ratsy dia ny mitsetsitra ny fanahin'ny zazakely, izay préfiguration an'ilay hoe fanjakan'Andriamanitra toy ny zaza. Violeny mihitsy zay verset biblika izay, izay famarina amin'ny soratra masina izay. Dia ao anatin'izay ny démonie no miperse, en même temps izy ao anatin'izay ihany koa izy minorir ny esprit an'ny fanahy ratsy amin'ny resaka fahefana, ny amin'ny resaka fitazomana pouvoir, ny amin'ny resaka fampahoriana sy ny hoe mamona, tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Zavatra roa samihafa mihitsy ireo, ary ireo foana monsieur manifesté ao anatin'ny dualité eo amin'ny fiarahamonina, le bien et le mal. Panahero zany zavatra izany no ampitaina amintsika sy tsindrina amintsika atao anatin'ity fizarana ity hoe tsy parazara, tsy onoono raha victime zazakely amin'izao vanim-potoana iresantsika teo, ankoatra nefa zavatra misy hoe alatra voamaso, ny lotapaka, ny kidina penina sy ny von'olona tsandokatsy etsy sy roa amin'ny endriny be da be isan-karazany, fandatsahanainy. Amin'izao vanim-potoana iresantsika izao dia cible kokoa indray ny zazakely, satria dia tena ao anatin'ny hoe mirangorango mihitsy ilay fanahy, ary mitaky an'io amin'ny manjazakely io, ifanahin-jazakely io, ary io ny tena préféré an'ilay fanahy, arak'ilay toko sy andininy no entintsika teo ny mpanjaka faharoa, ny Ezekela, ny Levity kosa sy ny toko sy andininy hafa. Fanampin'izany fanambarana izany dia raha mandinika ianareo, dia rehefa misy zavatra mahavay eo amin'ny fiarahamonina anankiray, eo amin'ny firenena anankiray, dia misy manifesté be mihitsy ilay esprit, satria ny antony dia mitady hangozoza ilay resaka pouvoir, ilay resaka fahefana, ilay resaka gloire voninahitra, ilay fanjakana miorina eo amboniny zany esprit zany. Dia satria mihetsika, misy vibration, misy déstabilisation, tsy mitoetra tsara intsony zany ilay fanjakana, dia mba hahafahany miazona
an'ilay pouvoir, ilay fahefana, ilay fanjakana, ahafahany miazona an'ilay gloarany, voninahitany, ahafahany mitazona an'ilay tanjakany, ilay fahefan'olombelona, ilay fahefana izao tontolo izao, dia monsieur manifeste izy mifanaratsy amin'ny resaka famonoana zazakely mivantana na akolaka io. Monsieur manifeste ilay fanaratsy amin'ny tontolon'ny sacrifice des enfants io. Monsieur manifeste ilay fanaratsy ary mihaza ary midevore mihitsy. Izany no mahatonga an'ireny hoe rehefa hita ilay fatin-jaza avy eo, tsy hoe violina tsotra intsony fa miaraka amin'ny endrika miharo habibiana. Ilay habibiana dia ilay esprit an'ilay biby dia mihitsy no tonga en réalité miatra amin'ilay zaza. Dia izay no mahatonga an'ilay hoe any anaty lava-piringa mihitsy ilay zaza, any no hitany fatiny mialatsiny amin'ny zavatra ambarantsika izany. Any no sikirina ilay zaza, ary rehefa sikirina ilay zaza dia miolana ny lohany, nifiny tapaka, feno ratra ny tenany, tsy misy akanjo intsony ny tapany ambany, misy heviny daholo zany, ary nisy pratika natao tsiraray en détail daholo tao anatin'izany rehetrarehetra izany. Miolana ny tongony, ny tanany, traitement inhumain. Fa izay mihitsy ilay mifanitsy amin'ilay toko sy andininy Levite kosa ny raisitsika teo, ny mpanjaka faharoa, ny Ezekela sy ny sisa rehetrarehetra. Misy pratika en détail atao ao anatin'izany rehetrarehetra izany, ahafahan'ilay fanahy tahaka an'ilay hoe Andriamanitra moloka mahita plaisir ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ary rehefa mahita plaisir izy ao anatin'izany rehetrarehetra izany, dia mahazo an'ilay aina tadiavina izy, a partir an'ilay ain'ilay zazakely izay troany, aspireny ny aman'ilay zaza sy izay victime rehetra. Dia izay no tazomany an'ilay pouvoirany, ny fanjakany, ny fahefany sy mifanitsy amin'izany rehetrarehetra izany. Amaranako azy dia hoe ny zavatra misy rehetra eto amin'ny tany sy ny fanjakana, karazam-pahoriana rehetra dia mifampitohy amin'izany zavatra resahantsika izany. Ny von'olona fahobe mivantana na akolaka, ny karazam-pahoriana rehetra, mialatsiny ahiteny an'ity, any Toliary na tsy any Toliary, 67 na tsy 67, Tamatavy na tsy Tamatavy, Madagasikara na tsy Madagasikara, base Toliara na tsy base Toliara, guerre Ukraine na Russie, izay ilainao mihitsy fatin-jazakely any Gaza, Palestine sy ny sisa rehetrarehetra. Misy nourira ilay fanaratsy, ary tena miaspire fanahan-jaza be da be mihitsy izy, na tsy zaza ihany koa amin'izao vanim-potoana iresantsika izao, ao anatin'ny antsoina hoe sorona mivantana na akolaka. Zaraintsika foana izany partage izany, anjaranao ny mandinika sy mieritreritra, mamakafaka par rapport amin'izany zavatra resantsika izany. Marina foana amin'ny Baiboly, ety amin'ity zao tontolo izao ity no ahitanareo fahoriana. Dia izany ilay karazam-pahoriana izay zavaintsika tsotsotra, miatra amin'ireo victime ary mampahory an'ireo tsy victime, satria na tsy victime ary dia azo adino fa miteraka angoasy sy miteraka tahotra, miteraka antony zavatra be da be amin'ny tsiraray ao anatin'ny fiarahamonina, mitondra effet de domino, tak ary manongotra an'ilay fiadanana ho an'izay manam-piadanana ao anatiny. Filazantsara tsy Jesosy Kristy ny resantsika eto, raha ratsy orina ilay mpino, ary indrindra
manampina ny varavarana tsy ahafahan'ny fiadanana tonga ao amin'ny olona anankiray, tokantrano anankiray, ankonana anankiray, firenena anankiray mihitsy, communauté, manidy ny varavarana. Zany ny fiasan'ny Satana, zany ny fiasan'ny démon. Ireny zavatra rehetrarehetra ireny santonany ihany zany fanazavana tsotsotra hoentintsika izany mba ahafahantsika mandray, ahafahan'ny tsirairay mandray ny fanazavana, fa afaka hitirana lalina be sy afaka décortiquena mihitsy hoe iza no ambadika ary iza no mpiara-miasa. Saingy kosa ny marina rehetra tsy filaza hoy fitenitsika izay, ny ampahirizako anao dia hoe manana discernement, ireo ara-panahy rehetra dia mahafantatra sy mahalala hoe iza ny mpiara-miasa, iza ny mpanatanteraka, iza ny fanahy mianome, ary iza no efa nanao contrat mamita ny iraka ny amin'ireny sorona mivantana akolaka atao amin'ireo zazakely rehetrarehetra ireo, na tsy ny zaza ihany koa, ao anatin'izay hoe fitazomana fahefana, fitazomana pouvoir, fanindraindrana gloire, voninahitra sy ny sisa rehetrarehetra izay mifamatotra amin'ny tontolon'ny mamona sy ny contexte rehetra mirazotra amin'izay. Zay no mba tsitsatsitsa tsy haritra no zaraiko tamintsika androany, manoloana an'ity hoe fatin-jazakely eto sy eroa ity, mankasitraka antsika rehetra nanaraka sy mihaino ny fizarana. Tianao Jesosy Kristy, tandremo ny famindranao, ny tevoly sy ny miaramilana dia merina tahaka ny liona mitady izay arapany isan'andro isan'ora. Tianao Jesosy, samita ain'Andriamanitra daholo.